Isan'ny ampingahadiana amin'ny fisian'ny mpiasam-panjakana matoto ny rindran-kajy AUGURE. Ilay rindran-kajy andraketana ny mpiasam-panjakana manerana ny Madagasikara. Ho an'ny ALAOTRA MANGORO manokana, maro anisy ireo mpiasam-panjakana tsiraikitra mila fantarina sy raketina anaty rindran-kajy. Zao zany ho fatatsika amin'izay hoe iza ilay mpiasam-panjakana, aiza izy ny miasa ary inona ny asa ataony. Tsisy tsony zany mpiasam-panjakana hoe tsy fantatra hoe aiza hoe mandehandeha fotsiny. Dingana voalohany zao moa zany hoe izay rehetra paye-ny budget général de l'État zany dia tafiditra atao anatin'ity AUGURE ity daholo. Na izy efa mpiasam-panjakana raikitra efa manana matricule zany, na izy mbola amin'ilay ataontsika ilay teny lazainao teo UCD zany dia tafiditra avokoa anatin'ny ity système AUGURE. Misedra olana amin'ny faratsin'ny tambajotra nefa ny fikirakirana ny rindran-kajy AUGURE aty amin'ny faritra. Amin'izao moa zany satria ty zavatra ty manerana ny nosy miankina amin'ny resaka réseau zany le izy somary milatsaka ambany zany le fifandraisana amin'ny réseau zany na hoe somary misy saturation dia lasa ohatran'ny hoe mitarika fotoana kely elaela fotsiny zay amin'le fanaovana an'izy zany. Nisitraka ny fampahafantarana ny rindran-kajy AUGURE ny herinandro lasa teo. Ireo mpitantana ny mpiasam-panjakana sy mpikirakira ny karaman'ny mpiasa manerana ny distrika 5 mandrafitra ny faritra ALAOTRA MANGORO.